andro fahatelo amin'n'ilay loha hevitra lehibe hodiny atsika isika amity anio ity ilay hoe iza no vadiko andao hoe araka averina kely aloha izay lohateny zay iza no vadiko tena lehibe zany fanontaniana izany ary efa nandalo tao an-tsain'ny mpitovo rehetra talohan'ny fanambadiana mety eo amin'ny toeranao mihitsy aza no manontany an'izany amin'izao ankehitriny zao hoe iza no hovadiko tombontsoa lehibe no men'Andriamanitra antsika ary tombontsoa lehibe ihany koa satria dia miaraka amin'ny mpanompony isika pasteur Andriaparatiana Fanera faly miarabanao pasteur. Miarabanao indray namana etina amin'izao andro fahatelo zao ary miarabantsika rehetra ankoa zay manaraka ny fandarana. Iny ary tsara satria dia mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra avokoa ny zavatra diny antsika dia andeha hoentsika ambavaka izany manasanao izay mba hiaraka hivavaka aminay. Andriamanitra soarany tsara sy masina indrindra ny an-danitra misaotranao hatrany izahay mideranao satria dia Andriamanitra lehibe anao ary tsy mitsahatra ny maneho ny fitiavanao aminay zanakao misaotranao indrindra noho izao fotoana sy fandaharana manokana izao ny amin'izany hoe makasika ny fanambadiana izany tena zava-dehibe izany eo amin'ny fiainanay zanak'olombelona ka dia manasa anao izay Andriamanitra mba aniraka ny fanahinao masina ka ampiteny ny mpanomponao ary dia izay tsy ravy ihany koa ny fonay sy ny sainay dia mba hifantoka tanteraka ary dia andray lesona sy ampiatra izany eo amin'ny andavanandro mpiainanay amin'ny anaran'i Jesosy no afahako mangataka izany vavaka izany. Amen. Amen. Iny ary
raha jerentsika kely ny amin'ny omaly satria ny lasa tsy fanadiny pasteur de andao fitinana ao anatin'ny fotoana foy a izany loha hevitra omaly zany ilay nitondra ny lohateny hoe anambady a de ahoana tena fanontaniana lehibe ihany koa zay hoe anambady de ahoana hitantsika tamin'izany omaly izany a fa ny fanambadiana de tsy mandeha anjambany fotsiny miditra ao anatin'izany tokantrano izany tamin'ny voalohany Andriamanitra rehefa nanome tokantrano any Damaseva de nataony lavorary avokoa ny tao anatin'izany saedena izany zany hoe fonenana aloha no nomen'Andriamanitra voalohany ho andreo mpivady ireo rehefa zay de nomeny asa i Adama sy Eva tao amin'izany trano izany mila manana asa ihany koa alohan'ny hidirana amin'ny fanambadiana ary porofoniny ao amin'ny baiboly zany ao amin'ny Genesis toko faharoa ny andininy dimy amby folo azafady de eo ihany koa ny hoe misy zavatra tandremana sy misy zavatra tantanana ao anatin'izay tokantrano izay zay le izy pasteur zay indrindra le izy a le farany teo zany no somary raiso kely sy amafisiko hoe ianao zany rehefa miditra anatin'le fanambadiana dia natao ho mpitantana ianao natao ho mpitantana dikan'izay a mila fahaizana zany zay le fitantanana izay fa ohatrany mampalahelo be zany a sady miteraka olana inkoa raha ohatra ka misy tanora anankiray a hiditra ao amin'izany sehatra ny fanambadiana zany kanefa tsy mahay mitantana eo amin'ny fomba eo amin'ny fiainany tsy hay mitantana ny fotoanany tsy hay mitantana ny tenany tsy hay mitantana ny zavatra rehetrarehetra kanefa izy roso eo amin'ny fanambadiana de zay zany io le fahatelo zay napetrak'Andriamanitra io hoe hitandrina hitantana ikolokolo ife ihany ko tena mazava be mankasitraka indrindra rehefa izay ary hoe manana andao zany ho raisina alaina sarantsana hoe manana trano izy a de manana asa izy de efa misy zavatra ohatrany hoe tantanany kely zany eo amin'ny fiainana efa mahay zany hoe mitantana kely zany izy de ny fanontaniana tena ao an-tsainy maro de hoe izy ary le hovadiko zay zany tena fanontaniana ary zay indrindra no voasika am'ty anio itika de manasanao hatrany izahay moa zany mba hiaraka aminay ao anatin'ny onjam-peo azisy sy any amin'ireny tambanjotra serasera maro isan-karazany ireny ndao ary pasteur hiditra indrindra ny am'izay hoe iza no hovadiko karazan'olona ahoana ilay hovadiko ena tonga eo indrindra zany tsika zao a zay amalitsika n'lay fantaniana zay noraisitsika loha hevitra moa zany a am'ty seminaira ity a de le hoe iza no hovadiko iza le hovadiko de zao ra ndao tonga de ataotsika tsotra sady mahitsy mivantana ny fanazavana zay omeny ten'Andriamanitra tsy anome torohevitra atsika zany hoe olona ohatrohatran'izao na ohatrohatran'izao mety amin'ny olona ohatran'izao raha ohatran'izao ianao a de ohatran'izao zany mety ho vadinao tsy hiditra am'izany tsika fa andeha tonga de aka tenin'Andriamanitra sika zay anome atsika tadalana mazava makasika ny resaka hoe vady ndao raha maky toko sy andiny voalohany tsika Genesis toko voalohany ny andiny fahena amby roapolo Genesis toko voalohany ny andiny fahena amby roapolo ahoana no voalazany ten'Andriamanitra zao voalaza ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika ary aoka izy anjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany de toizatsika amin'ny andiny fahafito amby roapolo toizatsika kely zany amin'ny andiny fahafito amby roapolo izy io a de zao le voalaza amin'ny andiny fahafito amby roapolo hoe ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra no namaronany azy de ny amaranany an'io toko sy andiny io de hoe lahy sy vavy no namoronany azy voalohany zao resika de hoe iza no vadiko tsotra ihany raha lehilahy ianao de iza zany no hovadinao mazavazy fa ny vehivavy no vadinao raha vehivavy ianao de ny hovadinao de lehilahy zay voalazany ten'Andriamanitra io a ary mazava be le voalazany ten'Andriamanitra hoe rehefa namorona ny olona Andriamanitra dia lahy sy vavy no namoronany azy de zay zany izy dikan'izay raha lehilahy ianao tompoko de aza mieritreritra zavatra hafa fa ny tokony hovadinao
vehivavy ny tokony hovatinao ary raha vehivavy ndray ianao dia aza mieritreritra hoe ry vehivavy ry namako be a tena mitovy toetramiko mitovy fireanamiko sisisa de lasa ohatrany raiky pity aminy ianao tsia raha vehivavy ianao de ny tokony hovatinao zany de lehilahy zay indrindra zay vo lasa tenaandriamanitra aloha tena mazava be tena hoe mahintsy be zany tenaandriamanitra izany ary tena mahafinaritra izay de ny fanontaniana mipetraka ary pasteur de hoe za zao lehilahy de tsy vehivavy ray akory no hitako eny an-dalana fa tena betsaka ny vehivavy hitako eny izany manome ny vady ho an'ireo mbola tsy manambady zany ay de andaotsika maky tenaandriamanitra indray ary ao amin'ny Genesis toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo ndray misy an'izay de zao mivolaza ny tenaandriamanitra Genesis toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo de ozy izy mivolaza ny tenaandriamanitra ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy de inona nataon'Andriamanitra de ozy izy dia hanaovako vady sahaza ho azy izy ozy izy de rehefa namona n'io vady sahaza ho an'io lehilahy io Andriamanitra dia hitatsika any amin'ny andininy ambanimbany any any amin'ny andininy telo amby roapolo ao amin'ny Genesis toko faharoa zany dia rehefa namorona an'ilay vehivavy Andriamanitra de zao ny voalaza ny tena Andriamanitra andifa telo amby roapolo ary raha lehilahy ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity le vadiny zany taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko de ozy izy ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy ry havana malala ry tanora malala mazava be ny ten'Andriamanitra izy ara no vadiko zay le fantany de eo amin'ity toko sy andiny ty ndray zany efa miditra amin'ny valiteny faharoatsika hoe otrotrana izy moa zany tokony hovadinao ary otrotranao naraka le fantaninao namanetiana hoe be da be lay olona hita ena mitoerana masamihafa na lehilahy io na vehivavy ary magaga pasteur de manana ny tombambidiny avokoa manana ny endrika avokoa izy ireo zay indrindra de zao le vady sahaza zay omen'Andriamanitra mihitsy mamea le vady sahaza zany dia ray ihany voalaza le ten'Andriamanitra teo vehivavy ray no nomen'Andriamanitra ho vady sahaza ho an'ny Adama ho an'ny lehilahy anankiray ary efa nentina teo amin'ny Adama zany Eva lay vadiny de niteny Adama hoe taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity de zay zany tsy mampitombona ny hoe miaraka amina vehivavy anankiray ianao de iteny tahaka ny Adama ianao zany hoe taolana avy amin'ny taolako ity vehivavy ity de avy eo nefa mety manambady vehivavy hafa indray ianao de misy taolana anankiray hafa indray ve zany hoe ry koa taola kokoa ry koa mbola misy taola kokoa iny anankiray de ry koa mbola misy taolana koa de misy taolana anao firy zany mandehandeha any satria vadinao daholo zany vadinao daholo le olona rehetrarehetra tena mampisaintsaina ary mampandefa saina lavitra izany hoe firy ny taolanao anatinao mety raha ohatra zany hoe betsaka ny mety ho taolatezanao raha ihany ka de tsisy taolana tsony zany satria nalainao ho an'ireny daholo ny taolanao sanatrika nisy zany raha ihany zany no nomen'Andriamanitra tena mazava mandrakariva ny ten'Andriamanitra ray aman-dreny pasteur alao somary amafisiko eto zany zay le valiteny faharoa zay de hoe ny hovadinao zany le tanora malala isany na ianao zay efa anatin'ny fanambadiana de aza dino fa ny vadinao dia ray ihany de izay indrindra ray ihany ny vady ary fony Adama vao napetraka tao amin'ny Saedena pasteur araka ny tantara izay naseho amin'ny baiboly de nojerena tamin'ireo biby tena hoe nitety mihitsy izy ny amin'ny biby mba hitady an'izany taolatezana izany alohany nanomezany any Eva zany de ahoana indray no makasika an'izay hoe ahoana ny nafantarany hoe olona ny tokony ho vadiny fa tsy ho biby zay indrindra ao amin'ny Genesis toko voalohany iny toko faharoa azafady Genesis toko faharoa andiny faharoapolo
de ndaovaka itsika ny voalazany ten'andriamanitra. Genesis 2:2-4 zao ny voalaza: dia nomendra lehilahy anarana ny biby fiompo rehetra sy ny voromanidina mba amin'ny biby dia rehetra, nefa mario tsara io voalaza io, nefa tsy hita izay vady sahaza hoandra lehilahy. Tamin'isy tamy biby tsy hita zay vady sahaza ho azy tam'ireo biby rehetra. Dika zay tompo de mazava ihany koa ny voalazany ten'andriamanitra hoe iza no vadinao de mazava, raha olona ianao de no vadinao zany de olona, fa tsy biby ny tokony ho vadinao. Satria am'izao fotoana zao na manay atina ny zavatra hitatsika na am'resaka fanambadiana dia tena mifanohitra amin'ny voalazany ten'andriamanitra ny zavatra miseho am'izao fotoana zao ny resaka fanambadiana. Lehilahy izy raha tokony hanambady vehivavy de lasa manambady lehilahy, vehivavy izy raha tokony hanambady lehilahy araka amin'ny baiboly, lehilahy tokony vadiny de lasa manambady vehivavy. Olona izy de raha tokony hanambady olona zay mitovy aminy, satria zay no namirona an'andriamanitra azy, de lasa manambady biby. Zany reny zavatra misy zao hoe ary zay mahatonga antsika nametraka an'le fantaniana hoe iza no vadiko, so de tafalatsaka ao anatin'izany toejavatra zany ny hianao. Raha fitinina kely aloha zay voalaza zay pasteur de zao hoe tsy mitovy fananana aminao no vadinao aloha voalohany indrindra. Ny faharoa de hoe avy amin'Andriamanitra ilay vady, Andriamanitra mihitsy no manome azy. Ary ny fahatelo de tokany izy io fa tsy maro, ary le voalaza farany teo de hoe olombelona izy io fa tsy biby akory sanatry. Zay zany ny raha fitinina kely zay voalaza atsika teo aloha teo. De izao pasteur, misy samy manana ny kolotsainy ny olona tsirairay avy, samy manana ny fomba fiainany ihany koa. Na ao am-baiboly de misy indraindray ohatrany hoe ianao zany mahita vady ho anao, de misy ihany koa nefa vady izay hitan'ny namanao na hitan'ny sasany, de ahoana indray mahakasika an'izay pasteur? Enazy ao amin'ny Genesis 2:4-10 de misy toejavatra zay niseho voalazany ten'andriamanitra, mampieritreritra be io tantara io Genesis 2:4-7 azafady. Miresaka ny amin'ny taranaky Kaina zany io toko faefatra io. De raha mamaky ianao anay tokantrano any zany dia vakio manomboka amin'ny andiny voalohany fa eo amin'ny andiny faefatra ambin'ny folo, andiny fahasivy ambin'ny folo azafady, amin'ny Genesis 2:4 de zao ny voalazany ten'andriamanitra. De ozy izy: ary Lameka, eno tsara, ary Lameka nanino ozy izy? Nampirafy roa, ny anarany anankiray Ada, ary ny anarany anankiray Zila. Jereo tsara fa raha jerevantsika ny généalogie zany filazana azy avy amin'ny taranaky Kaina, de Lameka dia taranaka fahadimy, 5e génération miala avy amin'ny Kaina zany i Lameka. De inona zavatra nataony Lameka? Nanambady anankiroa. Kanefa hitatsika tamy voalohany fa Andriamanitra rehefa namorona fanambadiana dia lahy anankiray sy vavy anankiray. Jereo zany fa eto zany efa tsy avy amin'Andriamanitra intsony zany lay safidin'lay vady, efa tsy avy amin'Andriamanitra intsony fa efa avy amin'olombelona. De rehefa ny olombelona no mifidy de io zavatra niseho, mifidy anitsy metimety itsy kosa metimety de sady vadiny itsy no vadiny itsy. De zay nahatonga ny Lameka lasa nampirafy anankiroa. De zavatra miseho toy rehefa mitoy ny tantara mampieritreritra be io namanery tena fa ny amin'ny Genesis 2:4 ny andiny voalohany de zao ny voalazany ten'Andriamanitra. Inona zavatra niseho? Genesis 2:4 andiny voalohany de ozy izy mivoalazany ten'Andriamanitra hoe: ary raha vao niamaro ny olona tambony tany ozy izy ka niteraka zazavavy maro, andiny faharoa toy izatsika, dia hita ny zanak'Andriamanitra fa tsara tare ny zanaka vavin'ny olona. Jereo tsara fa misy karazan'olona eto zany hita ny zanak'Andriamanitra, zay zany le atoko anankiray, fa tsara tare
ny zanakavavy ny olona zay ndray atoko anankiray dina nataon'ny olona tamin'izany fotoana zany ka dia ny fidy jereo fa tsy andriamanitra ntsony nametraka an'le izy a fa ny olona mihitsy zany no ny fidy dia ny fidy vady ho azy tamin'izy rehetra arak'izay tiany eo ny tsara tsindrina arak'izay tiany izy zay zany zavatra aseho tamin'ny androny safidrano ane zany ary zay ne anisan'ny natonga fandringanana tamin'ny androny safidrano io toejavatra io rehefa nisy fanambadiana tsy araka ny sitrapon'andriamanitra nataon'ny olona dia tonga ny fandringanana avy amin'andriamanitra tena hoe avy am'le fanambadiana zany tena natonga nyty fandringanana mahatsiravina izay nataon'andriamanitra ity ary io zany de tsisy fahadisoan'andriamanitra fa le zanak'andriamanitra izay atsona hoe zanak'andriamanitra mihitsy moa le atoko ray no ny fidy ny amin'ny zanak'olona ary de izay indrindra no mampivoana ny tanora sy ireo mpitovo am'izao vaninandro izao lasa hoe manometraka izay tiany zany ny olona ny anankiray fa tsy izay tian'andriamanitra fa le olona no mametraka an'izay tiany zay ny tena olana am'izao pasteur lasa tsy araka n'lay napetrak'andriamanitra intsony zany no araha fa le safidim-pon'le olona zay no araha dia azadiny fa mahasarotiny an'andriamanitra ny fanambadiana mahasarotiny an'andriamanitra ny fanambadiana satria efa hitatsika hatramin'ny andro voalohany satria izy ane nanorona an'io izy nanorona an'io de mahasarotiny an'andriamanitra zany io resaka fanambadiana io ary zay ny antony mahatonga atsika miresaka momba fanambadiana manao an'izao seminaira momba fanambadiana izao satria mety misy olona hiteny hoe inona ny resaka fanambadiana resaka vady inona ny ilana zany am'izao andro eny atsika zao tsika anatina krizy sisisa resaka fiainana zany zao ny tena ilaina hoe ahoana ny fitadiavam-bola ry havana malala azadiny fa anisan'ny zavatra anankiray zay noforon'andriamanitra tany ampiandohana ny resaka fanambadiana ary mbola mahasarotiny azy io atram'izao andrenatsika zao tena zava-dehibe mihitsy ny naniriny pasteur an'izay satria de izay indrindra no tanjon'andriamanitra eo amin'ny fiainantokantranotsika tsirafy andao pasteur iverenana kely lay tantara teo fa mahafinaritra ahoana no nahafahany ahoana ny nahitany adama ny eva ahoana ny nanovan'andriamanitra an'izany hoe vehivavy zany ndao ara ijerevantsika re zay hanome tadalanatsika satria minao fa misy fantaniana be da be petraka ao an-tsain'ny tanora hoe de ahoana marina ahoana ny afantarana hoe ty le vady ty le avy amin'andriamanitra satria mety efa resy lahatra izinao zany zao fa andriamanitra no manome vady fa tsy ianao no mifidy fa andriamanitra no manome zay koa zany tsy indrindra fa ny fantaniana ngeza be zay mipetraka de hoe ahoana ary ny afantarana hoe ty le izy ty andao tsika raha ijery ny ten'andriamanitra andao jerevantsika hoe ahoana fomba nataon'andriamanitra ao amin'ny genesis to faharoa ny andininy fa raiky amby roapolo anovakitsika genesis to faharoa andininy fa raiky amby roapolo ahoana voalaza ny ten'andriamanitra de zao ny zavatra niseho Jehovandriamanitra nasondria tory andra lehilahy napatoriana zany andriamanitra nasondria tory andra lehilahy dina am'izay ka de natory izy de rehefa natory adama dina am'izay nataon'andriamanitra dia naka tao latehezany anankiray izy ka nanakombona ny nofo hosolony de tamin'ny alalan'iny no nanaovany vady ho an'ny adama ny zavatra voalohany nataon'andriamanitra dia napatoriny i adama napatoriany adama zay ko zany ny zavatra voalohany mety izy ianao apatorian'andriamanitra inona ny tena tianambady teny ambadika zay hoe matory zay pasteur zay indrindra raha ianao zao ny antaniko inona mba tian'andriamanitra ho atao zany eo ambadika an'izay hoe napatoriany i adama tsy navelany nahita zany adama tsy navelany nahita ny fomba namoronany alilay vady tsy navelany nahita masony fa napatoriany ohatra inona ny azo raha inao nantaniko hoe inona no hevitra azo raisina ao ambadika an'izay amin'ny akapobeany zao de
rehefa matory a de mikipy toy zany koa rehefa mivavaka de mikipy ianao de tsy haiko hoe mety vavaka angamba no tiana tenenina am'izay pasteur. Zay zany zao raha hevitra zay raisina ao anatin'izay de ny zavatra azo raisika keo de zao rehefa manakipy maso ianao dikan'izay a mametraka ny fitokisana tanteraka amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ô za tsy hijery hoe iny ianao fa itsy tady an'le vehivavy le vadinao za de lasa ianao mahiratra be masonao de mijerijery etsy aiza iza aby rehetra fa meteza anakipy masonao a dikan'izay a apetrao amin'Andriamanitra ny fitokisanao tanteraka fitokisana confiance amin'ny Andriamanitra apetraka amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ô de matoky anao Andriamanitra tena matoky anao tsy zany ho ifidy Andriamanitra ô fa ianao no anome vady ho ahy fa de matoky anao ohatran'izay zany hevitra anankiray anko dia azo raisina avy am'izay anko zany le hoe napatorian'Andriamanitra i Adama dia finoana ihany ko finoana zavatra tsy mbola hitany Adama ane zany tsy mbola nieritrerety mihitsy ane hoe ohatrana ahoana moa le hoe vady le vehivavy zany zavatra tsy mbola nieritreretiny zany de zay ko le asean'le hoe napatorian'Andriamanitra i Adama finoana le izy midika finoana zany izay zavatra finoana an'Andriamanitra de ianao koa zany mila manana finoana minoa an'Andriamanitra fa tena afaka manome vady sahaza ho anao Andriamanitra. Vaovao mafaly zany ho antsika tsirairavy zay miaino ho any tokantrano any am'ty takariva ity izy io zany tsy le hoe mandeha anjambany fa mandeha ampinoana sy mandeha ampatokina zay miampy vavaka zay indrindra mandeha ambavaka mandeha ampinoana mandeha ampatokina fa tsy mandeha anjambany isika zanak'Andriamanitra eo am'izany fitadiavana vady izany izay andeha pasteur satria efa maraparantsika efa maro miteboka hitatsika teo tsy latsaky ny 5 izy teo pasteur fa ndao fitiantsika izany ety ampamaranana enary ndao fitiantsika zany zay voalaza zay somary betsaka ny hevitra zay tiana voaka fa hofitiantsika aloha ny am'ty andro anio ity de zao zany iza no vadinao voalaza ny ten'Andriamanitra lasy vavy no namorona an'Andriamanitra lasy vavy no natao hivady zay zany voalaza ny ten'Andriamanitra lasy vavy tsy lasy lahy na vavy sy vavy na olona sy biby fa lahy sy vavy ny faharoa dia hoe Andriamanitra no manome an'le vady sahaza fa tsy ny olona no mifidy tahaka nataon'ny Lameka mifidy vady anankiroa izy na tahaka niseho tamin'ny andro Noa mifidy vady arak'izay tiany ny olona tsia fa Andriamanitra no manome an'le vady sahaza ny teboka manaraka de zao hoe raha ihany le vady zay omen'Andriamanitra anao fa tsy maro akory satria rehefa namorona an'le vady Andriamanitra dia tolatezana anankiray no nalain'Andriamanitra dikan'izay raha ihany zany le vadinao fa tsy misy tolatezana be da be zay anao daholo mandehandeha any fa raha ihany ary ny teboka zay nijerevantsika teo dia ny hoe napatorian'Andriamanitra i Adama dia amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny finoana ary fatokina tanteraka an'Andriamanitra zay zany ny fomba zay anomezan'Andriamanitra anao le vady sahaza raha izay zany no fitiana kely amin'ny ankapobeny de hoe taolana ray nofo iray ary natambatr'Andriamanitra ho iray ny mpivady eny ary zay indray ny makasika ny tam'ty androany ity inona moa le lohateny teo iza no vadiko inona fa de navaly ny akamaroan'ny fantanitsika tao an-tsaina tao mety ny zavatra ny vaha ihany koa hoe
tena nahita vaolana noho ny amin'izay fanazavana izay ary izay indrindra no tanjona anay a eto amin'ity fandaharana manokana ity mankasitraka anao indrindra pasteur Andriaparatiana Fanera. Mankasitraka anao ihany koa Namaneritina ary mankasitraka anao ihany koa zay nanaraka ny fandarana tamin'ity andro anio ity. Aza dinoina fa mbola mitovy hatrany ny fanarahantsika izao fandarana izao isaky ny amin'ny enora ariva ao amin'ny onjam-peo oazisy amin'ny alalan'ny tambajora serasera ihany koa ary ho am'rapitsy de andinika fanontaniana ankiray hafa indray isika de hoe andeha ao inona ny mahakasika an'izany hoe andeha ao zany de raha tianao ny afantatra an'izany de manasanao zay mbola anaraka hatrany ho am'rapitso. Famaranitsika izao fotoana izao de andesika pasteur hitondra mbavaka ny tsiraray satria ny vavaka ny mahery indrindra arak'ilay voalazantsika teo de tsy mandeha anjambany fa mandeha ampinoana sy mandeha ampatokina ka magnasanao mba hitondra mbavaka ny tsiraray. Ndeha hiaraka hivavaka ary isika. Andriamanitro rainay tsara sy masina indrindra sy ny an-danitra. Fantatray ny voalazany teninao zay ianao mihitsy no nanorona, ianao mihitsy ny fototra ary ianao mihitsy no nametraka hatramin'ny ny amin'ny resaka fanambadiana. Ary zavatra zay mahasarotiny anao ny resaka fanambadiana satria masina ny fanambadiana. Akehitriny amin'izao andro iainanay izao tompo dia misy zavatra mazo miseho manodidina anay ny amin'ny resaka fanambadiana, ny amin'ny resaka fifankatiavana, fiarahana zany eo amin'ny samy tanora. Eny fa na dia ampivady aza zay efa ao anatin'ny fanambadiana dia misy zavatra mahasamihafa zay tsy araka ny sitraponao. Eo ny fiarahana amin'ny olona zay tsy tokony arahana, eo ihany koa ny fiarahana amin'olona maro zay tsy ankasitranao zany. Tompo ifona ary miaiky ny fahadisoana mamela ary mamindra fo. Eny am'izao sisy izao tario zay Andriamanitro, tario amin'ny lalana marina izahay ka mba ahita fitahina amin'ny alala zany fanambadiana zany ane ny tsiraray avy. Dia ankiny aminao ny fiainanay manontolo ary matoky anao zahay ny am'izany resaka fanambadiana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Zay indray ny fotoanantsika tamin'ity androany ity araka ny efa mazatra de ny hirany alson ity sy ny tina no entsika amarina azy ary de mirary soatrany izahay ho anareo mpitovo atsika mpitovo tsiraray avy mba ho feno ny fitahina sy ny fahasoavan'Andriamanitra isika. Fakahita waze enitia sinitina rehefa jamanja manumana fanambadiana fa izy no mandatra ny fiainan'olombelona ireo zay resy latra tsy nahita faninenana fa tena mafinaritra inona fahatra ny fakahita ho any tia sy ny tina, ny fakahita ho any tia sy ny tina. Raha mbola maharitra ny andro ny tany fifankatiavany tsy hisy fiafarany fianano tsy miova omanisy anio ny tokantramon'izy ireo ny tompom-batahio ho tena mafinaritra
sy ny tina mifankahita ho any tia sy ny tina ronono sy tately izay tany ankanana no ndatonga ny olona ho lava sy pikana raha tena Andriamanitra nataotsika fihinana zay tokatranontsika ve tsy ho feno ny famasinana inona faritra ho tongatra ny andandra ifankahita ho any tia sy ny tina ifankahita ho any tia sy ny tina mifankahita ho azy ny tia sy ny tina rehefa Andriamanitra manomana fana